Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Zoko ve ny manitra voninkazo sa izandro ny manitra ravikazo? Ny tomany manitra eran'ny trano? Ay, tsy zoko ny manitra voninkazo na izandro ny manitra ravikazo, fa manentoento ny fiadanan'ny tompontsika menakavy. Efa fantatrao avy hatrany fa ny fandaharana Baiboly sy kolontsaina izao ampandrosoana ao an-tokantrano izao. Izahay mpankafy Kristy ary no manatitra ny arahaba fadi-patenana sy ny firaritso tsara indrina ho anareo. Fifaliana ho anay ary ny manolotra tantara ho anareo anio, dia enoy tsara sy tintinio e. Tantara izay misintona antsika tsirairay isaintsaina ao amin'ilay tenin'Andriamanitra. Dia ny Galatiana 4:9 manao hoe izay afafon'ny olona no hojinjaina. Tsy ho ampiandrasina ela toy ny miandry any ambato be voka tsy ho teraka akory isika ry-piaino ajaina. Koa indro atolotra antsika avy hatrany ary ny tantara e. Samy mihaino finaritra tompoko. Mahafaly ny mpankafy Kristy ny manolotra anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Vokatry ny ditrako. Vokatry ny ditrako. Dia ampeniny RM Arliva. Nanatotoza sy nandrindra ny mpankafy Kristy. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Miriama lalan'ny avy no ilay tovavy antsoina hoe fitiavana, izay tena ny aina tao anatin'ny ditra tokoa. Fitiavana Rasolo Arjao no Maeva, izay tovolahy sakaizan'ny fitiavana. Lalao Estera Rajaonarivony no ineny reniny fitiavana. Silvera Zafindrafara no dadan'ny fitiavana. Iary lalan'ny Kristy no renin-jasa. Valery Rasanazatofy no finoana ravavin'ny fitiavana. Mbola tamana be mihitsy ilay zary Maeva, nefa tsy maintsy hisaraka zahantsika se lahatiko. Fa inona mamaika andriry fitiavana? Enla ihany ao amin'ny tanàna fa sarotsarotan'izay. Tanora koa ve dia tsy mba hanan'olo tiana fa zareo mihitsy koa izany mahandreraka. Fafinaretana re izao fa tsy hoe ditra araka ny fiheverandry zareo azy sy akory a. Sa ahoana ho izay lary Maeva? Ka izay neo ay, impireo tanora ny tsy hidola ary fitiavana. Ary aleo amin'izay ngamba aloha hifandaontsika sa? Indray ariko. Na dia tiana aza hono miaraka dia voatery tsy maintsy misaraka e. Izay indray ilay tsy chérie fa amin'ny lahady izao tsika mihaona. Izay a? Dia lasa fotsiny ve izany fa tsy mba misy na dia oroka kely monja ara fitiavana. Zay ahay, dia amin'ny lahady izany a. Fa ho aiza amin'ity andro alahady hariva moa ianao ry fitiavana? Saika ho any am-piangonana ary dada.
Zary fitiavana aza mba ianarana langalangana kely a tsy voazaza kely ray ranonora ohatranao akoriko amronanao zay atsangatsy manoran'izao ho any am-piangonana ianao ko pataloha manara-batana sy akanjo mampiseho foatra ohatr'izao no anaovanao. Dada koa zany ho any misarika re zary dada. So dia adinonao ary fitiavana fa hanala BPC amin'ity taon'ity ane ianao e. Ka izay indrindra anie andehanako any hitraité sujet any aminy hafa ny zokony efa mba nanala BPC tamin'ny herintaona dia manana sujet be dia be. Ka soloy ary reny fitafianao reny fa na ianao ary ave tsy mahatsiaro miboridana amin'ireny. Eny ary dada koa ty sarotiny ery sao daholo ny fitafian'ny ankizy. Ngazy fitafin'ny ankizy ny anaranao endany ianao soloy ary reny fa tsy mba enatr'olona tsony ny antony ny tafiandama fa maty ny ty lamody tika. Tsy ny zanak'olona tsisy mpife any no enaranao. Lasa ianao soloy ary reny. Dada korangatsy. Fa tsy fantatrao ve le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:7-12 hoe aoka ho tonga ohatra nareo amin'ny fitafiana amin'ny fahadiovana. Fa ho soloany reto e. Jupe lava be dabeko. Fitafiana miboridana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ireny no hoentina handehandeha any amin'ny andro hariva. Mahanala baraka ray aman-dreny mihitsy. Zary ve tiany dady e? Ohatr'izao. Zay ahay mba motomotina kokoa. Dia mahazo mandeha amin'izay ary ve za fa sasamiandry any izay sarika e. Fa dia mbola mananatra anao hatrany ary fitiavana. Aoka ianao mba hitondra tena mendrika naiza misy anao ho hita ho vavolombelon'i Kristy ianao e. Zany foana korangany endry dadako. Efa hoe eno ary mba omeo gote amin'izay aloha afa-tsy. Ty dia aza mijanona riva be any a. Miatsora misy olana na tsy mahita bus. Eny tompoko. Azo velomy amin'izay motory mahefa dia andao andeha hiaingana fa mamahy be ny eo amin'ny tanànao e. Ao ary mekara dia mamikira tsara e. Zay ary ngasaka tsy tafala tao ianao. Na velanao ny tigaiko teto fotsiny tsy hita hoe hoavy sa ahoana. Efa hainao ihany e. Fa ahoana aloha izany pro atsika e. Hoe isika sy toandro any. Zao fitiavana tsy ao bainina sy bofy dia aleo mba any ambovy any sika nanala androany e. Mety izany ka raikitra e. Sura mihitsy e. Mahefa mifoaza amin'izay dia anaovy ny akanjonao ka jereo efa mivalo ralina izao ary mitsangana teo amin'izay dia telo afa-tsy. Asa fotsiny angamba izao izay anaovan'ny dada raha tonga ny trano any aingana ho ahinao. Tapahanao koranga le torimasoko ny laibe teo marina. Maninona raha mba midekosy kely aty aloha ianao androany sady mba androany fotsiny ge. Adala ela sa tsy mazaka fiainana. Andao velomy motoka sady izay sao dia endahany sasany atyko lozy. Ndre koa zany fa za aloha tsy manaiky raha tsy misy fahandroany iny e. Eno hafa tero ary aloha zay e. Indray ariko. Tena taraiky be marina. Alora nga voaina moramora ny varavarana dia mitsaitsaika sao dia misy mareo Zay. Zao moa zany ny zaza eny vao mody atao trano.
Ka mbola be tovoara be ngezay ry dady. meo atery finoana le fil ao a Oka mory dada. fa taiza moy ianao Efa hoe nandeha nianatra tany amin'ny sarika ho azy za. lazao marina sa efa mianatranatra manao sipasipa sahady Ko fa taiza fotsiny ianao rehefa alina be zao vao miditry ny trano e mianatry ny fotsy varavarana sahady nefa zazakely io oka ho a dada. inona ianao kana maditra tsy maintsy faiza Oka se dada fa marara. ary tsy manao ranomasy manety kelikeo fa zao le vao mainka mahasosotra inona ianao Mifona dada. Tsy merina tsondry za e. mifona androany de raha bitsy mamerina Oka. ataovy mbola tratrako ane ianao hoe mandehana ianao matory any ary atsara am'izay io ranomasim-boay ianao io Be izany feako sy ranjoko izany ka fibetibedesany dada raha teo mandratra fo e. Eny e, raha ary ny any ny azy nefa tokony mba manaja ny zon'olombelona ihany izy. Nga na izy koa aza fahiny tanora tsy efa mba nandalo tamin'izany fitiavana izany ihany. Zaho zao tia ny vatako mifantopantitra be ok'izany. Tena marary ka. Fa mba nanaona ihany le mahaliana ry fitiavana. Ary sora ambony tongotra aloha ny tananao ry maefa. Marary marina. Fa marary ahoana e ny tanako ary manafosafo malevakako ka tsy izany angefa mangana avokoa ny tenako ry maefa e. Kapoka izany ka kapoka. Vono izany ka vono a. Tena marary sy mandratra. Izany nanaovany dada atao. Zany ve tena tsy mitsitsitsy mihitsy ne izany dadanareo izany e. Marina raha tsy alika rombotra. Ie zany mihitsy e. Jerenao fa tena mangana be mihitsy a. Jereo zao eto amin'ny ranjoko eto. Enjana be koa zany a. Fa izavy zany zao mangana e. Jereo tony de tony koa de ito de jereo atra ty. Tena mivantibantitra tokoa izany marina. Mampalahelo be ngy fa avilo mitsotsotra eto e. Miaraka aminao ihany no atsapako ny tena fitiavana ry maefa. Fa ny ao an-tranonay bedibedy lavo izao. Nenay raha teo moa mbola tsy ao e. mba manahoana ary izay izy efa mianakany zay izay fahasahirana ry zareo mamako moa ty tsy mety salama ka dia za ty lasa tsy tafiakatra fa dia miandro izay asalama azy eto raikitra ty ambany vohatra e. Marina raha mba ho vitangia reny ny fitezanan'ireny zaza reny ka indrindra ty le vavy matoa fitiavana. Tsy mba misy telefona mba etsoko koa moko dia mivavaka no azo atao e. Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky raha teo koa Andriamanitra ka dia aleo akinina aminy e.
Otra mavesatra be izany lohako izany a. Sady fanina be amin'ny salebolebo. Fananinana tampoka teoko ary za zany. Misalebolebo marina dia andoha. Fitiavana, fanantenana, finoana, fa aiza daholo nareo e? Fa ngatsy arahabaneny fa tonga ane izy e? Fa tonga neny. Avy alory fitiavana. Way, neny? Zanako marina, manahoana daholo nareo? Manahoana neny? Tonga soa neny? Tonga soa ianao Ramatoa, efa manahoana izay mama any ambany voatrano? Hoe tsy hita hoe tsara, tsy hita hoe ratsy, aretin'antitra e. Inona no netinino anay? Nalahelo anareo dia niakatrako. Tsy ho vitanao ilay fitezana an'ilay ankizy mantsy. Dia nitondra zavatra ho anay ve neny? Ary raiza aloha netana ry fitiavana fa mahavesatra izy fenao ve marary to mianahana ohatrin'inona? Tsy ary ho raisiny, fa efa hoe nitondra zavatra ho anay ve ho any neny? Raha vitoto retsiny ao dia anatsinahy. Ao fa nitondrako zavatra daholo nareo telo menadahy e. Fa ngah izy telo menadahy ihany moa ny akonanao Ramatoa, ary za dia efa tena adinonao mihitsy a. Enao koa izany, nitondrako an'ilay sakafo tena tianao renao e. Trondro. Tsy adino koa no mitondra ilay satroka penjy tena tianao iny e. Ay, misaotra ki malala, tsy adinonao marina kay. Tolo ilay vita malagasy e. Zay tena tsara tokoa izy izany. Tsara kosa izy izany a. Leo tonga dia ity trondro ity no ataontsika laoka androany atoandro koa. Misaotra ki vady malala koa. Ieny re. Dada ho amin'ny soabady mbola tanora e. Misaotra azy retsy fa tsy hoe sanatria misaraka aminy akory samy hafa ny hoe misaotra sy misoabady. Ieny tokoa ka manahoana ty fanomanana ny ty BBC anao ry fitiavana? Mandeha tsara mihitsy izy ary neny a. Fa efa nanahoana tokoa bebe ilay nifanginao tany e. Ahoana izany izy manavinavy an'izany? Efa tsy dia maninona re izy fa nalahelo anay izany no nampanavy azy a. Fa efa salama tsara izy ka. Nareo kosa ilozanareo iziko. Ka ho ariako aiza kosa ary nareo raha hijanona any ahy e. Sady io zanaka ho vavy io Ramatoa. Mahaditra mahita an'izany amin'ny 7 alina vao miditra ny trano. Indrindra hatr'izay tsy nahateo anao izay. Fa hoana izany ry fitiavana? Izay indray ny anareo ka. Manararoatra ny tsy nahateo mihitsy ianao izany a. Hitanao mantsy fa dadanao tsy dia mahateny anao. Io ary no tena masikako. Ny olona manomana fanadinana mibedibedesana. Izaho aloha raha tsy afaka eo dia nareo a. Zany androandro mahefa fa taiza ianao? Zaho zay vao niravako. Ve? Ndry koa zany dia efa-tsy. Fa hoaiza aloha tsika fa toa taitra sy manahy be ny pozinao izany a. Fa misinina? Tsy dia hoe misinina nefa koa misinina ihany. Aleo ho any amin'ny dokotera tsika dia nizao rery mahefa. Dokotera? Fa nga mbola marary ihany ilay kapoka nahazo anao reny hatramin'izao ka. Tsapako ohatry ny hafahafa be izany ka. Ohatran'ny noana nefa tsy mahinan-kanina. Tsy zakako mihitsy ireny fofona vary mangotraka ireny fa
mampaloloha be aho sady izay laza fa mipandavy izany aho dia marary be ny lohako. Misy taona za tena mandoa mihitsy any e, tsy te hampiseho ao an-trano fotsiny aho hoe hafahafa fa tena tsy haiko mihitsy e. Ry fitiavana, dia sanatria ve ka bikiny ianao e? Maefa, tena manamafy aho fa tsy haiko ka. Ndalohany amin'ny dokotera dia hoetra ihany e. Fa efa nitondra vola ve aloha ianao e? Aiza moa ny ahitako vola ry Maefa? Any aminao any izao no antenaina mba hisy. Eny e, misy kely ihany aty fa consultation ihany ngamba ny vitaniko. Efa fatateraka tokoa ty le efa nahitsika. Inona ny hevitra ho ianao e? Togina tsy mahateny akory zato ianao. Zao aho zao mitondra voga, misy zaza ho ny ato akipoko, nefa dia ianao ihany ngeny nametraka an'io e. Eny e, fa maninona mora tonga dia voanana any e? Nga tsy sahan'izany ary Maefa. Fa mahita hevitra tsara koatr'izay ary ve ndre? Tsy mahita fa izany hoe hanala zaza izany kosa aloha tena risika be ga. Nanao an'io ianao milakamilakako, hanala an'io milaka mioaka. Fa ngaza reriny nanao an'io aminao e. Venao ve vehivavy dia tsy halala ny tokony ataonao e? Ka matahotra an'izany afa maninona raha tazomina ary Maefa dia ataondra rahantsika sahoanao sisa ianao. Venao nga tsy misaina? Manao hevitra taingina. Hevitra taingina hoany e? Sa ianao tsy mazoto hanambady aho? Ndre koa izany. Tsy hoe tsy mazoto aho fa mbola tsy amin'izany mihitsy aloha izao a. Tsika nge mbola mianatra e. Aleo ilamina aloha. Andray kosa ry Maefa, nikipoko anga mety an'izany hoe ilamina izany. Tsy maintsy hitombo io zaza io dia ho hitam-bahoaka eo. Izay ve tsika sy ianao vao ho taitra? Ka izay ny ilazako amin'ireo hoe alao aniko. Sarotra be ho azy izany. Oak'izay aloha izany resaka izany fa tena makarary ny andohako ka. Ary leo ndre eto ny ateriko fa sao dia misy mahatazana eo koa tsika vao maika nahirana. Eny ary fa mba eritrereto tsara ihany aloha ilay hevitra teo hoe sao dia tokony hanao raharaha ihany tsika na dia izany azy e. Tena tsy mahendry mihitsy ty pikina ty ka. Marina kery fitiavana tsy. Aleo ve hoe-kena ny le hevitra Maefa teo fa ohatry ny mampijaly tena fotsiny eto kanefa mety ho zaka ny vatako akory izany izany ka. Rangaha, aleo mihitsy halana any sady manimba fiainana sy rehy fotsiny. Ahoana no hita amin'ny mpiara-mianatra hoe be voka dia hoajanona izany BBC. Aleo indray aloha iresaka amin'ny Maefa amin'ny SMS ka. Aloha tsy indriny ty telefona ty. Efa matory angaha ela. Io izy fa mamaly. Tsy mety mahita tory lesa. Fandry ve mahafantatr'olona afaka manala ilay zaza indray fa
Nanapa-kevitra ihany aleo fa koziko le bandy akamako iny fa ny ankizy nefa nanala zaza koa. Okey, mety zany. Resao izy dia atao faran'izay aingany ty zay aloha fa efa reraka be rapitso zany. Okey, raha de mazaniko. Bonne nuit ela, bisous. Bisous malala, à demain zany. Zay. Ary aloha ezaka hitady torimasina dia tsy mety mahita azy. Tsisy miditra amin'ny lohako kosa aloha izay fianarana ka marina raha mba tadidiko izao ny lesona raha anatina amin'ny profy rapitso. Aleranga aloha hitsotsotra fa tsy. Lasa aloha zary neny fatara. Toa tsy misakafo maraina akory vao mandeha, sady vao amin'ny enina sasany eny izao ka oko izao fa tena maika be zary neny manao exposé mantsy izay dia mila miona daholo mpiara-mianatra anao an'le izy, izay iray groupe izany io. Eny ary fa hoe tia mofo tia hoaninao any an-dalana any raha izany ary. Zary dia izay fa lasa ary neny tsy tafody atoandro fa mijanona any. Fa na izany ary aza mody hariva be Eno mantsy aneny. Mba mazoto mianatra kosa ilay zanako ka jerefa dia nafony hatramin'ny sakafo sady mbo endry ery ndry. Fa mbola aiza ihany koa ary tia mahefa ny tsy eto ihany. Nefa zaza nefa dodana. Ineny izy fa dama saro-pisaina. Mahefa zay fa sasany andry any lahy mihitsy. Nga? Ndao amin'izay ary andeha? Ndao ary Zasy le bandekama koa efa niresaka fa any Ambomanga kely no misy an'le renin-jaza dia ahoana ho ansika izao? Fa ngahinao tsy mianatra androany ka? Tapahan'andro fitiavana rehefa mazoto ianao Zavy moa tsy azoto fa efa imbe dehibe koa mantsy izany nanapaka fianarana. Ka maika alanana io fa hita eo ihany ny kibonao sady mety anahirana ny manala ny ora taraika eo io Andao ariko. Tsy ho hita eo ihany ve izay excuse atao any am-pianarana Zay nge ho any lazaiko andre. Mino fa hito le trano ka aleo aloha dondonina. Aleo ianao mandondona fa izaho mangofotra ka. Inona koa ary ty sary tahotra ity? Efa eto indray ve vao emotra Dondomy Ao ary anaovako azy Ody tompoko Ody Tonga dia mandroso fa tsy midy io Andao ry fitiavana androso Totra maizimaizina be ny ato izany. Otra matahotra ka. Ndao hiditra fa tsisy anaikitra anao eo Tarito ny lalana. Andao Manahoanareo roa kely? Inona moa izao atondianareo izao Sa misy azoko anampinanareo? Aleo ngamba tonga dia vataniko ny resaka hoe anala zaza izay Ie,
Sany mihitsy tompoko. Anala zaza? Eny tompoko. Ary mba ataovy moramora sekely fa sao dia misy maheno eo a. Fa efa 4 andro moa no mipetrahany. Tsy efa 2 volana latsaka eo ve izay? Tsy haiko tsara ka. Mety 3 herinandro eo angamba. Miakara reto amin'ny fandriana eto izahako ny kibonao e. Somary efa ngeza ihany ty a. Fa zaza fahafiry ty voalohany. Eny tompoko. Efa nisy zavatra nataonareo ka nanalana n'ity zaza ty tany? Zavatra ahoana moa izany? Ohatra hoe efa ninana tambavy sa ninana fanafody ianao? Ka ianao izao ny vahaolana voalohany ary farany raisinay. Dia mety ohatrin'ny eo izao manao azy ty raha neny a. Dia roviny izay miverina? Raha etsy ariary fotsiny. Mba ny atsasaka izay fa tena tsaka izany a. 7 alina ary izany no alohanareo e. Atoniny kosa angamba izay ka. Afaka pitsinareo no miverina. Ndria maka aina tsara dia mba tsy manao vizana. Azo. Fa tsy misy atahorana io a? Tsisy atahorana io rehefa asako izany e. Efa 10 taona ny any nanao an'io. Inona koa? Nareo ny te hanala zaza eo. Matatesa ny vokany e. Kely jejo loatra mantsy ka. Raha tsy ny aina iny miala dia tsy mitoejaza tsony iny. Tena mitetateta. Hita mihitsy hoe kely veta. Zay ary aloha fa andeha zay roa e. Raha afaka pitsy izany. Zay izany fa ndry maka aina tsara ho aho. Dia ahoana izany ahitana an'izany volozandry mahefa? Zay mihitsy koa izao mampiasa ny saiko io nge. Mahita tafika andra angalo a, inona ny atao a? Dia tsy maintsy andainga amin'ny ao an-trano zaniko. Dia inona izany no lazainao amin'ny zareo? Hoe misy boky tsy maintsy vidina ny ampianarana hoe. Raha ekolazy mantsy no angalarina dia mora traingo kely. Sady roviana voalohan'ny volana angatahana izany. Izay koa izany lazaiko amin'ny dada sy mama dia samy miantoka 4 alina aby izany tsika. Oke ary. Zay fa aza manao riraka mihitsy a. Tonga ianao. Zay fa mandra-peona e. Veloma efa. Mahatsiry be ireny ny nanaovanao azy ty a. Ngamba dia ho laniko hatramin'ny taolany mihitsy ty tongotrombo ty ka. Inona moa ny sakafo tsy hatsiry tonga ao am-bavanao rainy a? Tsy dia hoe izany loatra fenao mihitsy ny mahay mikarakara e. Ianao koa ty dia mitera vaty mahay mandihy eo. Fa ahoana ho ary fitiavana? Ahoana izay ry neny? Nanahoana ilay exposé nataonareo tany? Nandroso tsara? Aleo aloha velesina mividy eny mafanaka. Ka izay indrindra anie izao ny saika ho resahako aminareo e. Mila mividy boky izay hanamafisanay an'ilay zavatra lazainy ao anatin'ilay exposé. Izany mantsy fa mila toa-kevitra mafonja tsara mihitsy ozy ny mpampianatra. Tsara kosa izany ka. Fa dia ohatrina indray izao ny vola ilaina amin'izany? 4 alina ihany re. 4 alina? Fa nahoana no dia lafo be toy izany? Fangatsy boky roa no vidiana e. Zany hoe raha ihany fa hitaneny. Mividina boky 3 alina ariary. Dia 1 alina ho ny cotisation anjarako tamin'ilay hitanareo ilay nandehanana tany amin'ny cyber ilay nanaovana impression rehetrarehetra ireny.
satria manao participation daholo izay iray groupe rehetra. Ka inona ary ny anaran'ilay boky fa hovidiako e. Za raha teo koa tsy maintsy mandalo eny Ambohijatovo ihany raha pitso, dia lalako ihany io. Lozy ty marina, inona reny langa ho foroniko eo e. Ory fitia, inona hono ny anaran'ilay boky fa hovidiany dadanareo, fa tsy hosotro io ny lalaovina fotsiny eo. Le boky aneo efa azoko e. Le mpiara-mianatra taminay le nenitoa ny mpiasany amin'ny librairie, dia efa tonga dia le nenitoany fotsiny nividy an'le izy aloha, dia efa azoko le boky fa le vola sisany tsy maintsy omeko raha piso farafatarany. Mba tsotra koa zany nenitoany mpiara-mianatra aminareo zany Ay, fa maninona ho andrito lasa malainday komana zany tato ato e. Tsy hoe malainday komana ahoana ary neny fa efa voky-tsakitsaky nefa eo ihany zany fa le fieritreretana amin'ity fanadinana ho avy ty mihitsy zao ny tena manahirana ny saiko e. Okizay zany rezaka izany fa mandehana matory dia azadiny no mivavaka mandrakariva e. Zay ry izy telo mianadahy fa mbola hianatra any ianareo raha pitso e. Aza dia miaro tory be loatra. Mandehana koa ianao reny raha tory fa aleo ataoko daholo reto Ay, fa mbola tsy atory aloha fa aleo anara-maso andreo ankizy ireo. Reo vao misy mikiliolio ao, ataoko mahamay mihitsy indrindra fa fitiavana iny ohatry ny hafahafa zany tato ato raha mahamarika ianao ka. Nenao koa zany, mba sahirana le fanadinana BPC alaina re izy fa tsy aleonao ve matory. Ka na ny firesany aza ne ohatry ny hafahafa zany e. Entina mbavaka rehefa manahirana moa le fitesana le ankizy ankehitriny e. Hitanao ihany. Zay tokoa moa zany le hoe fitazana tanora tsy vita moramorako. Zany mihitsiko. Azo aloha i club andray aloha ndriry fitiavana, mba misy resahana amin'ny mahefa. Aiza ny finday teo? Nahazo vola ihany ve lasa ahoana e? Izy fa mamaly drase tantara be ary le izy vao azoko. Zany aleo any ampianarana rapitso mifampitantarany zany fa manomboka mavesatra be sahady ny masoko. Ary ianao ve aloha mba nahazo e? Eno hafa bonne nuit amin'izay. À demain ariko. Mba tenenao amiko ake fahamarinana. Fahamarinana inary no teneniko amindreo finoana. Ka ndry ohatry ny hafahafa be zaniko. Hafahafa amin'ny ahoana koa e. Ny ato an-trano mihitsy akimy masika dia kôdikôdy ohatry ny renin'ireny fa aiza koa ki tanora ve ki dia tsy mba hanana ny fiainany manokana. Zaho aloha dia tsy mahalala an'izany sady tsy isy fantatro izay zavatra ataondry any ampianaranareo any. Dia mipetra tsara rehefa mbola zazakely fatsy. Fa ndry ve manao sipa e? Za miditra amin'ny pataloha tero tsisy an'izany eo. Raha zaho ohatra ndry aza madiditra izany fa tsy. So ihany aloha raha matoky lera-pamafatrano ny sekoly fa mba mety manoratra sy manao siny an'ity carnet de correspondance ako ity rehefa tsy mianatra sy mingitrika ohatr'ireny e. Zay aloha dia marina e. Fa ty 2,000 mena azy konga moa vola kely ka. Ary efa vonina tsara ve nao e?
Matoza tonga ty dia vonina ary sy asiako nenina rery maefa. Zay le heritsaingy izay mihitsy tsy hafozako andre ity ka. Ary tonga ato amin'ilay renjazazahantsika ary maefa fa io mba totomindray aloha. Ody io, ody e. Izy roa kely marina. Efa vonina daholo ato ny fitaovana fa nareo sisa no andrasako e. Efa vonina tsara ianao somary marary ihany ty mantsy. Hita fa zava-doza ihany ty nataonareo ty marina sady enjehan'ny lalàna. Ny amo asako sady mba famonjeko anareo e. Aoka tsisy torotoroka na sanatria maninona. Amin'izay aloha dia miala so dia hoe manondrotondro ny anarako aty. Ka ahoana? Vonina? Efa vonina tsara e. Mba miangavy anao ary raha misekely mba hivoaka aloha. Ao retsy mba mailamailaka e. So dia marary be. Marary mihitsy ka. Te anao aminy eo. Zay vao hoe marary marary. Zany ve matahotra indray ara izany ka. Tsy alana ve izy io sa avela ao e. Iny ty mitranga mihemitra ohatry ny lelon-jazo ty. Vola efa azoko tsy miverina tsony Zany. Ao ary dia mba ataovy moramora ihany amin'ilay tsy marary. Tsy maintsy hoe marary io ko tsy marary tsy marary. Aleo mihitsy aloha atsoko fitiavana ka. Io eny numeroany. Allô? Ahoana? Efa tsy dia reraka be tsony ve ndry? Allô maefa. Mbola tsy tafaverina tsara ny heriko fa so ihany aloha dada sy neny fa nino an'ilay zavatra mody nilazaiko tamin'ny omaly iny hoe marary be ho any lohako. Mody namoron-dainga mihitsy Ay, hoy le renjaza iny hoe matanjatsaina be hono ianao Fitiavanao, nga mbola marary any zao lohanao azao e. Avy midina misakafo fa tsy mangatsika. Avelako aloha ianao ry maefa fa za miantso azany angeny eny e. Ory fitiavana, maheno ve anao e? Iny izy iny fa tamy fa tapao aloha. Fa angaly iretsy dia tena nianatra be nareo maly Zany ry neny fa tratra ny orana be za tamin'ny lakamisy moa. Nitaranjanay koa EPS sy siantifika daholo dia tena mavesatra be ka vizana be mihitsy Ka sao dia tokony hoentina any amin'ny dokotera ary ty ianao. Sy neny ahoko sao fa aretina mandalo ihany aneny io e. Aleo neny mba no aty zandro amin'ny fotsiny misakafo fa tena reraka be ilay miakatra sy midina. Mariny e, mba miantahanta kely amin'iny aloha. Endray ary ho fateriko ny sakafonao raha izany no tianao. Fitiavana. Ahoana kia? Fa marary ahoandry ety e? Efa hoe marary antobe ho aza. Vizana be Fa marary ahoana? Dia vizana ahoana koa? Aza be fanontaniana kia. Zay fotsiny dia ampy. Fa manina raha manatona makany amin'ny dokotera aloha e? Retina kely tsisy dikany io e kiry. Andehanana ho any amin'ny dokotera. Ka na izany azako saribedinga ny fahasalamana e. Aza bela zao eo ndry e. Ndanany raha ndry atao fa tsy. Eny ary nanomboka omaly ali. Tena marary loatra ka. Nahatonga ho vizana be ohatr' izao. Tena navitana nalazaza tena reko mandevy mihitsy fa namon'olona ne zany raha marimarina kokoa ny lazainy. Asa fotsiny raha tena fantatry dada sy neny hoe nanala zazany ety fitiavana kely nareo. Tena vizana be aza. Afaka tapabolana zany ny examen BEPC dia ho tonga.
za na napatapaka foana, tsy misy afa-tsy mahefa no ato an-tsaiko. Marina raha mba vonina amin'izany a, tia zananala zaza no ato an-dohako. Ka raha ho abolapitilo no mivoakany dia tsy mifaka fa ho haiko tsy atoro e. Saingy tsy izany ihany fa reto taranja maro be anahoana. Ohatra mandromandro manana aretina ane ianao zany ny fitiavany e? Ka Efa mahay be nga ianao io ny to tsy izany ery dada, amin'ny 7 alina dia amin'ny 4 maraina mifandraisako kahie, dia tsy ho hitan'ny dada mihitsy satria amin'izany ora izany a efa rendrika ny torimasonareo. Zany a, tsara aloha ilay fandaharam-potoananao fa toy izy e. Inona akory izany eo? Diso hevitra ianao ry dada, izany kahie izany ny boky tsy tiako sokafana indrindra. Marina e, ny avy zanako azy ity tsy hitako mihitsy izay hitondrako ny tenako koa. Hianatra. Masika ianao fa mora mbakaina ry dada. Miomandry ry fitiavana fa andeha etseny sika roa izao a, hividy akanjo anaovandre examen. Izany veriny eny. Andraso ary aho fa hiomana vetivety e. Dia izay tiandry koa natao laoka amin'ny fotoana analandry examen io satria izay mba afaka andry ny tanjonay e. Saotra reriny eny a. Ary malakilaky e. Raha mba fantatro amatsy ry neny, tena marina fa nanaonao foana ity zanaka vavy kelinao. Engany tsy ho fantatro ao mandrakizay izany. Zany raha mba mamaly antso na SMS mihitsy fitiavana ka. Ay, tokoa moa ka andro ny BBC androany. Aleo aloha tsy elingelenina so manahirana ka. Marina ity malagasy ity raha mba misy ho raisina mihitsy aho, sady tamin'ilay andro nanabangako sy nianarana tany an-dakilasy ny mipoitra tao. Ahoana rety e? Marina raha mba mahita ho soratana. Aleo rangaha atao izay hamenona fotsiny any tia. Soratsoratana any dia izay alehany. Ataoko ainga anyty dia ataoko izay ho tiana fa sady efa tsy hitako intsony koa izay atao eto. Zanako marina, fa nga mora kely izy tao ny tonody aloha be ianao e. Inona koa ro mora teo ry dada? Ie, sady maika no manandra-pitsy koa a? Ay, ataovy tsara anaka ny fanadinana fa io no antoko hidiranao eny amin'ny lycée. Sady mba reharehana iray aman-dreny koa anera tafita amin'ny fianarana nareo ankizy. Zay ry fitiavana kely a, ianao ny mba vavy matoanay e. Endry ry dada. Zay va dia manantenanao zay e. Efa miezaka mafy ahy e, aza matahotra. Ry dada e, indrisy mantsy. Fitiavana, fitio. Mifoaza amin'izay fa ngatsy ianao anglais androany to mbola eo ihany e. Moa zaho option A. Atri, dia mbola manao fanadinana kay moa za androany. Tena kamo be mihitsy azanka. Androany re sisa amin'ny farany fahinina ary ty ala hoe raingana fa tsy tareo ianao. Korasika izanako a. Allô? Allô? Efa vita iny ny BBC anao fa ahoana indray ny pro atsika e?
aiza dia roviana no nalazy kely. Izany mihitsy izao lesy ny tena ilaiko a, sady tsy nisy namokatra mihitsy tany e. Aleo aloha ateriko any amin'ny fitity ronono ity dia mbola mafana ka. Tena ilainy izao ty amin'izy reradrerakavina nanao examen io. Zany ve? Tsy maninona izany fa amin'ny herintaona indray mamerina e. Tsy maintsy manatanjatsaina tokoa aloha e, fa sheria. Ry lanitra iny ty henony sofiko. Aleo tsy kotabaina aloha fa henony eto avelany eto. Inona ary zany resahany fitiavana izany? Misy miantso amin'ny telefona ane izy zany e, sady ohatrany resaka hafahafa izany. Hoe ahoana retsy? Aleo eny amin'ny hazo be tsika manao fotoana fa eny tsy dia be olona dia amin'ny roa tolakandro ve mety aminao? Rapitso io, amin'ny roa? Ay, okary mety tsara izany ka. Izay izany fa rapitso? Hoe, bisous. Bisous elahy. Reko zany a. Zay ka ny tena mahavariana sy mahajejojejo an'ity fitiavany ty any am-pianarana. Aleo jokoko moramora aloha izy amin'le fotoanany rapitso dia ho hitako hoe izy zany tena manadala sy mahavariana azy amin'izany ka. Reo aleo hoe aloha inono eto ambadimbadika eto izay resahany. Apetaka tsara ihany ty arivava oriny ty, amin'izay tsy fatandrasana tri tazany tapoka. Io fa taona nala arivava dia nanao bisous? Tsy manaiky an'izao a. Mahita io raha tonga any an-trano any. Inona hono izany lazainy? Aleo inona moramora ihany aloha fa tsy koropahana. Dia efa nanahoana aloha fahasalamany toa tamin'ilay nanala zaza iny e. Le nanala zaza ve? Enjana be aloha iny e, tena enjana. Saika maty a, fa izany hoe izao efa mba savaka. Fa hono aloha e, toavy aloro mahefa tena tia marina. Andrekako, ty lozanao ry fitiavana dia mahavita hatramin'ny nanala zaza ve? Tena tsy mampino ka. Mamandalitra ray aman-dreny fotsiny ianao re mody malemy tsy azo ireny. Ay mody miketrika zava-doza. Tena tsy voatsindriky mihitsy izany foko izany ka. Aleo alehako eo amasiny io bandy io mihitsy dia ataoko miara mahita eo izy roa. Inona la? Kay! Venao ve ry zoko mitapy? Dada. Zany ray lazainy la mitapy. Ary ianao ry fitiavana, lasa ianao mody zao dia zao. Ay izao nataonao aty? Dada, andeha ody aho fa na izany aza zaza finoana re izy. Dada inona? Lasa ho ianao mody a? Io rehefa namotika ny fiainanao ko mbola arovarovanao eo ihany. Lasa ianao? Mahefa. Are lahy, sahala lahy zany nanimbany zanako. Atao lahy be voky izy dia avy eo alalandray mba fantatry lahy moa. Zaza tsy ampitoana nefa ty e. Tena mifona re a, tena mifona. Fazatoriana ataoko daholo izay tianareo rehetra. Mifona. Tsy ilaiko eo lahy manadalana miarakaraka amin'ny zanako tsony. Azo. Raha tsy izany eny ambany atsinanany lahy mihina mangazy. Eny tompoko. Zaza manafotoana tsy. Orenina azy ity kely indray le filatsy fa misy zaza tena tsy mety fay mihitsy atao trano ato a. Fa minsinny izao rainy a. Nanondrana andrainy ianao e. Fa nanondrana ahoana? Io ny ianao mody binaika atao trano ato fa mandeha vitay atsalaka. Fa naninny? Nanala zaziny ianao e. Ifitiavana ve?
Fizandray e, avia ty ianao ry fitiavana. Marina ve zalazay indrainao zany ry fitiavana? Maran'izany. Manala zaza nampianarina anao any am-piangonana sy any am-pianarana. Manala baraka ray aman-dreny, ataoko mandraingirangy ianao androany. Inona ianao, miala any ianao. Tena marina ve zany ry fitiavana? Nanala zaza ianao? Totorana angeneny zandry tady. Zao ny tadiavinao, zao mivokatry ny ditranao. Ny afaty sy ny ampijaly anay ray aman-dreny mihitsy. Neny Ny vadiko marina. Neny Aleo any ny tananao mpamono olo iny ry fitiavana. Aleo etsona ambulance aingana fa tena ho faty ty marina. Aiza moa le numéro teo? Neny Allo? Ie, ambulance. Ie. Aty Soraka ihany e. Misy marary mafy. Ie ny tompoko. Yo. Raha maninina mivadiko de tsy miala aminao ary fitiavana. Lasa ianao mandeha ihany. Tata, asa tao an'izany moa izay. Nanomboka teo dia norohan'ny tata fa antony nahafaty an'i Neny. Tsy mametsy ny asa satria ny fahinon'ny Neny ny adalako no nahatapaka lalandra azy. Manano tena tsy vita ny tata. Ny zandriko koa dia finoana sy fanantenana ka mboty sahady vokatry ny titrako. Mahefa raha teo moa tsy nahenoana vaovao tsony. Tsy mandray ny antsiko na mamaly akory ny SMS-ko izy. Tsy diplôma nanako, tsy traikefa ihany koa. Vokatry ny titrako e. Kanefa hoaiza tsony raha nondraraka tsy azo rofiny reny lasako reny. Samy vokatry ny titrako. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe vokatry ny ditrako. Vokatry ny ditrako. Dia ampeniny RM Arliva. Nanatotoza sy nandrindra ny mpankafy Kristy. Miriam Lalan'ny avy no ilay tovovavy antsoina hoe fitiavana, izay tena niaina tao anatin'ny ditra tokoa. Fitiavana Rasolo Arjao no Mahevo, izay tovolahy sakaizan'ny fitiavana. Lalao Estera Rajaonarivony no Ineny, renin'ny fitiavana. Silvera Zafindrafara no dadan'ny fitiavana. Iary Lalan'ny Kristy no renin-jasa. Valerira Sanazatovy no finoana rahavavin'ny fitiavana. Narahantsika teo ny amin'iny tantara iny ny valan'ny ditrako. Mitondra makaiza tokoa moa zato ditra e. To ohatrany matsiro dia matsiro ery zato izy rehefa eo am-pakafizana. Kanefa any amin'ny farany manaikitra toy ny amboa kely tiana. Ny ditra ho no mahakely lahy. Ka raha mandray lesona isika dia hita fa manimba tena sy manimba fiainana, manimba ny hoavy manontolo zany ditra zany. Ry tanora namana, ry zandry isany, aza tao toy ilay banganiana mbotavo ny fiainana ka tsy akotokana ihany dia any an-tenda fa alay vao ambony, alay vao ambany. Mandinika hono vao mipataloha fa sao dia nirina ny lasa aloha e. Zay vao hivadika toy ny lohalika alika eto zato izy ka ny aloha indray ny lasany aory. Ajanona ny ditra fa tsy mahasoa e. Jereo aneny tantarandry fitiavana sy ry Mahefa e. Ao anatin'ny taonany tia andrakandrana, ao anatin'ny lerany tia makatsirony. Kanefa dia nidona tamin'ny rindriny. Ny eo atratra tsy lavo, alaoko rainy labe ho ny fitenenana. Ny fianarana tsy vita ka mipingapinga amin'ity fiarahana sahady, fanaovana sipasipa, firaisana ranofo amin'izato taonany mbola zazabodo.
Zahay no ilazaina amintsika hoe rehefa mbola mianatra aloha aja no ny tanteraka any ty resaka fitiavana ity tiako sipasipy ty fa tsy mitondra makaiza tsy akory io. Rehefa mbola tsy tafiditrao dia toa mamy ery adray mena be miraviravy. Ka raha vo tsy maharitra ianao fa avy hatrany dia ikepoka dia indrisy fa ho zari-poizina animba ny fiainanao avy manontolo ny fifandraisanao an'izany mena be miraviravy tsy haritrao zany. Dikan'izany na iza mitory fitiavana aminao rehefa mbola ao anatin'ny fianarana aloha, rehefa mbola tsy nahazo ny baccalauréat ataovy tsia. Na iza ry tovolahy ohatra ny mba titinao, rehefa mbola tsy nahazo ny baccalauréat akory aloha avela ho any zany fitiavana zany ane ho hita ho azy eo foana. Raha mbola mikiry manatotosan'izany ihany ane ianao dia ho tonga amin'ilay fiteny mahazatra hoe ampangainy maloto ny tahaka ny alika nihinan-droatra, na izy eo anafina dia anafina fa 10 eo azy ianao tsy maintsy ho tratehaka eo ihany aoriana kely ao toa an'izy roa kely teo nefa rehefa avy eo dia nizakany vokatry ny ditrany. Tsy mba tonga amin'izay tanjona ny riana akory fa simbasimba fiainana ty alohan'ny fotoana ny mahasoany aloha vao ny mahafinaritra ry afaka hoe hoy ny Timoty 1:5-2 hoe tehirizo madio ny tenanao aza miombonao tamin'ny sasany ko iny ty ampipingapinga ny tanora irosady amin'ny firaisana ara-nofo. Okitsy aza miditra amin'izany mihitsy na hisaraka amin'iza na hisaraka amin'izy. Aleo ny sitrapon'Andriamanitra hatrany hatrany ny tanany arak'ilay Salamo 5:5 hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra ao no sitrako. Meteza hifikitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao mba tsy hanenenana. Ary aza raisina ho tsy fitiavana reny fibedesa nataon'ireo ray aman-dreny, mpanabe, zoky izay mba mananatra anao fa raiso ho itony tsorakazo-pitiavana reny. Ny anadray aman-dreny mansono toy ny tsy mpakombalahy, tsy mahavoa mahafanina, mahavoa mahafaty. Andriamanitra raha teo tsy azo vazo vaziana fa izay afafin'ny olona no jinjaingy arak'ilay teny farentsika tao anatin'iny tantara iny teo. Galatiana 4:9 no misy azy. Izay mamafirivotra ho no mijinja tadio hoy tsika malagasy zay. Ka raha tsy te hijinja fahasimbana rery havana andeha ajanona any izay ditra sy adalàna na tsy sy hafantatra zany ny zavatra ataonao le njehan'ny eritreritra manahirana ihany arak'ilay teny hoe aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra. Nefa eo ihany le hoe eritreritra manenjika fa le miaina ao anaty fahotany tsy mitondra makaiza afa-tsy any amin'ny fahafatesana satria fahafatesana ny tambiny ota. Araka ty teny ato amin'ny Baiboly ty Romana 5:7 hoe fa fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao avelao any izany ditra izany, avelao any ty sipasipa ty, avelao any ty firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana ty ary aza miditra amin'izay fanalany zaza fa minon'olona tsotro izao zany dia aza manaonao foana ho andray aman-dreny kosa asandrato mandrakariva ny vavaka ho an'ilay sombiny iainao ka na any amin'izay tsy hitany masonao indrindra aza dia ny anjelin'Andriamanitra no hiaro azy sy toby manodidina an'ireny ankohonanao reny ary ny tompo mihitsy ihany koa no hananatra azy sy hiaro azy ireo tsy ho rembin'ny Satana. Mila mandroaka ny asa maizina mandrakarivintsika tsy hanakery ary tsy hanapahefana amin'ireny ankohonantsika ireny ary mila manana paikady tena tsara
hoentina hitezana ny ankizy sy ny tanora. Mivavaka aza mitsatra e. Tesaloniana voalohany 5:7-10. Fiaina mbavaka ao anatin'ny ankohonana ary tandremianina izany na tsy izany ny fo. Tsy ho mora voakasika manoloana ny zava-misy samihafa e. Dia izay indray no lesona noraisintsika tamin'ity androany ity. Ataovy toy ny teny soa-sakafo re izany teny rehetra natsipy tamintsika izany. Ka ho zahay mandrapitafa tompoko. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa. Atolotry ny Fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.